fifaliana mandrakariva no anolorana ny arahaba ho antsika tsirairay avy tonga amin'ny andro faharoa amin'izao fiarahantsika ao anatin'ity herinandro ity izao izay iresantsika hatrany fa hatombotra ny andro ka ody amin'ity androanyity dia iresaka aloha hevitra hafaindray sika ary alohan'izany ary ndaontsika hiary ivavaka hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina ho amin'izany. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra indrindra izahay noho izany fahatsaranao aseho anao amin'ny fiainanay ka mbola ahafahanay miara-miantso anao ankehitriny izany. Misaotra ihany koa izahay ny amin'ny fahafahanay miaraka mifampahery amin'ny teninao amin'ny lalan'izao fandaharana izao. Atolotrainao irery ihany ny tera sy ny saotra ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fitarihan'ny fanahinao masina kosa no angatahanay mba hatakaranay tsara azahoanay hery ary ampitombo ny fanantenana aty anatinay fa indrindra moa hanekenay ny fitiavanao amin'ity hariva ity. Misaotra sahady Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy ilay tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andro faharoa isika ary jery hoe iza no andray antombotra ny andro ody iza no andray andeha hojerentsika amin'ity hariva ity ny valan'izany fanontaniana hoe iza no andray izany ary aza tonoina nefa ny faratsy izao fiainana izao ary atombotra ny andro ny any fanapahakevitro ody ary ianao andeha sika ody fa ratsy izao fiainana izao. Araka ny resantsika omaly ny fiainana manodidina antsika mihitsy no efa indro fa lasa feno faharatsiana ary araka ilay nilazaiko anao tamin'ny omaly ihany koa dia misy namana ary nieritreritra mihitsy hoe angambany dia ho efa izao ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy izao ny iainantsika isan'andro isan'andro dia miara-mianatra miaina miaraka amin'ity valana retina ity sika satria tokoa dia amin'ny toerana rehetra dia efa inona izany izao no hitantsika tsy misy olona izay tsy mitapimbava ary naiza toerana misy atsika dia indro olona marary, olona feno tebiteby no misorotra eny amin'ny tarehany, miahany amin'ireo lehibe, ny efa antitra, ny marefo, nefa n'izao fiainana izao dia be olona marefo ary marary ary rehefa nitobo-pahasalamana moa no aseho ny vaovao ny sary dia manahoana ny mpitsabo efa tsy ampy ny olona any amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana misy atsika izao dia olona efa mila rivotra ho fanampiny ampiana oksigène satria efa sepotra efa tena tonga amin'ny faritra na hoe amin'ny stady hoy ny teny frantsay ambony be ny fetraikany ity aretina ity valana aretina mamely maneran-tany ity ary ianao na mahita an'izany fotsiny ary dia ny fonao koa indro malahelo dia feno faharatsiana sy fahoriana ny fiainana satria ny mianjady amin'ny hafa fahoriana ianao mahita an'ilay izy tsy mahatsiaro fifaliana fa dia indro mpiray firenena aminao ve olona ray raha aminao mpiaramonina aminao olontianao olona amin'ny fianakavianao namanao ary tratra an'izany aretina mampididoza rehefa tonga any amin'ny hopitaly dia efa ny masinina sy ny oksigène no mitana ny ain'ny olona amin'izao fotoana misy atsika izao ary izany zavatra tsy noeritreretin'ireo olona izay nisy tany aloha tany ho isy amin'izao fiainana izao izany no misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ka izay no iantsokanao izay no iresantsika eto hoe antombotra tokoa ny andro fa andeha sika ody andeha sika hiomana angorona ny entana ary hiomana ody fa kely sisy antombotra ny andro kely sisy dia hifarana izao tantara misy atsika amin'ity tany ity izao ny rahantsika nahita tamin'ny omaly ilay toko sy andiny indro zary efa eo am-bavantsika haintsika tsy anjery loatra ary irariana moa mba hisy vokany amin'ny fiainantsika ny fahaizantsika azy fa tsy hoe tsy anjery fotsiny ihany dia tsy inona izany fa nijaona toko 7 andiny 9 amin'ity androanyity dia asaiko indray ianao ndao hoe raha mamerina indray ilay izy fa amin'ity androanyity rehefa mamerina isika dia andeha mba hisy fitraikany amin'ny fotsika amin'ny fiainantsika ny famerenantsika ny tenin'Andriamanitra tiantsika ary haintsika
kanefa indraindray tao tsy enjery fotsiny fa tsy iainantsika tsara ny tena dikan'io dao ny rahana mamerina ny jaona toko fahatelo andiny fahinambin'ny folo hoe fa toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ry namako raha ratsy izao fiainana misy atsika izao raha faharatsiana foana no efa misy naizanaiza amin'izao fotoana izao na dia hoe ireo zavatra mba atao tsara sy mamy eo amin'ny fiainantsika raha iny to ajanona sy tapaka daola ankehitriny fa dia tsy maintsy miara-miatrika tsy maintsy miara-miaina tsy maintsy miara-mitanondrika manoloana n'izao fahoriana izao isika rehetra ary tsika rereto Madagasikara akory fa manerana n'izao tontolo izao na izany azy izay rehetra mino azy izy io ilay zanaka lahatokan'Andriamanitra ilay nanahoana ilay nomeny an'izao tontolo izao noho ny fitiavany azy dia tsy ho very fa ahoana hanana fiainana mandrakizay fampanantenana omen'Andriamanitra an'izay mino ny zanak'Andriamanitra an'izay mino an' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lahatokana ny rany nomeny an'izao tontolo izao nafony mba hamonjy antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity izany fiainana mandrakizay izany inona ny zavatra takatrao rehefa nasaiko ianao androany hoe andeha vakina amin'ny foza ny tenin'Andriamanitra izany androany andeha tsy atao tahaka ny tsenjery araka ilay efa hoe haitsika tsara n'ilay toko sy andiny fotsiny izany androany inona no azonao ho fampanantenana ho fampiorenana ny finoanao satria izay rehetra mino azy no hanana n'izany fiainana mandrakizay izany dia inona ny tsapanao tamin'ity hariva ity fa izao ry namako manomana fitoerana hoay soanao io zanaka lahatokan'Andriamanitra izay entsoan'Andriamanitra hoe izay rehetra mino azy io satria efa nomeny io ho avitra ho atsika dia hanana ny fiainana mandrakizay dia manomana fitoerana hoay soanao izy any amin'izany fiainana mandrakizay izany tsy misy fiainana tokoa ka hoe tsy misy fonenana any amin'ilay izy sa ahoana hoy ianao fa ity zanak'Andriamanitra ity efa manomana fitoerana hoay soanao dia anejerentsika ny teny izay nolazainy tamin'ireo mpianany ary teny ao amin'ny soratra masina natao antsika ihany koa dia ny jaona toko fahaefatra ambin'ny folo dia ny andininy faharoa sy fahatelo no jerentsika jaona toko fahaefatra ambin'ny folo dia ny andininy faharoa sy ny fahatelo dia ahoana hoe Kristy ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraika andray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa dia izay no ahafahantsika manatsoaka hevitra ny toerany ono no hitoerantsika nresantsika omaly fa hoe raha ody dia ody aiza dia hoe ao an-tranony ray any amin'ny fonenany ray ary ambaran'i Kristy mihitsy fa izay hitoerako no hitoeranareo koa ary Kristy ilay nresantsika omaly fa izy no maneho an'Andriamanitra fiainana mandrakizay misy fitoerana maro efa omanin'Andriamanitra fitoerana maro efa karakaraina ka izay rehetra mino azy an'ilay zanaka lahatokan'Andriamanitra no hanana ny fiainana mandrakizay ary ho any amin'izany fonenana maro efa omanin'Andriamanitra izany ary izay nilazan'i Kristy ao amin'ny andininy voalohany amin'ity jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ity hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ka ry namako amin'izao fiainana feno faharatsiana sy fahoriana manerana ny tany amin'ny toerana rehetra naiza misy atsika izao efa tonga ny atokantranontsika mihitsy ara-ankehitriny izao aza malahelo ny fonareo Kristy fa minoa an'Andriamanitra ary minoa koa ary ny tenin'Andriamanitra no milaza fa izay mino azy no hanana ny fiainana mandrakizay misy mpitory teny pastora moa izany izy ity mpitory ny filazantsara moa ny antsointsika azy nanoratra boky anankiray Mark Finlay no anarany ary boky anankiray nosoratany hoe fanantenana ao ambadiky ny ampitso efa ny rahantsika nijery teto izany lahatsoratry nyzany boky izany fa amin'ity hariva ity dia andeha isika mba hamaky andininy amin'izay nisoratany mahakasika an'ireo andininy izay nisoratany Kristy nilazain'i Kristy ao amin'ny jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny vakintsika ireo ao amin'ity boky hoe fanantenana ao ambadiky ny ampitso ity dia ny takila fahaefatra amby roapolo no andeha hakatsika paragrafy vakintsika izay lazain'ity mpitory ny filazantsara ity manao hoe manana toerana ampy ho an'ny rehetra ny lanitra ampy ho an'ny rehetra ny sorona nataon'i Kristy ary manolotra fanavotana ho an'izay rehetra handray izany ny azo fijalian'i Kristy nanome tokony mpianan'i Jesosy fa misy trano maro
ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo any an-danitra ary iverina izy mba handray azy ireo any aminy dia zao nytoyany hoe misy toerana ho anao any an-danitra na manahoana ny lasanao mety hoe efa nandany tomponao ianao tahaka izay nataony Petera mety niahiamafy ny teniny koa tahaka izay nataony Tomasy ianao fa zao ankehitriny zao mitsy anefa no mikasika ny fonao ny fitiavany eo amin'ny hazo fijaliana no ahitantsika famelan-keloka ho an'ny lasantsika sy hery ho an'ny ankehitrinytsika ary manome tokony mpianany Jesosy eo amin'ireo andinin'ireo fa ny fahafatesany dia hanokatra mitanatana ny varavaran'ny lanitra ho azy tsirairay manome tokoa zany izy ho azy ho anao fa misy toerana maro arak'izay nolazainy tamin'ny mpianany hoe ho azy ireo any amin'ny fanjakany iray dia lazainy amiko sy aminao koa zany fa misy toerana maro ho azy ho anao ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra ilay antsoina hoe zanaka nafoin'Andriamanitra nefa tokany mba hamonjy antsika ilay antsonantsika mba hiantsapaza antsika sy hanterantsika aminy ary izay rehetra mino azy no anana ny fiainana mandrakizay io zanaka lahy tokan'Andriamanitra io efa manomana fitoerana ho soanao any amin'ny fiainana mandrakizay ary fitoerana maro ampoan'ny rehetra tsy hoe ny sasatsasany ihany tsy hoe izay mpianatra Kristy tamin'izany fotoana tamin'izy tonga tetỳ an-tany ihany tsy hoe ireo olona izay voatonina ao amin'ny baiboly ihany ny anarany na hoe ireo tanisaina hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra ihany fa fitoerana maro ary ampy ho an'ny tsirairay avy ka na manahoana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao na sarotra sy ratsy aza ny fiainana amin'izao fotoana izao andeha isika hiantehitra amin'i Jesosy Kristy satria izy no efa manomana ny toerana ary raha manontany isika hoe iza zany ny handray ara-ody dia iza zany iza le efa manomana ny toerana handraisana antsika dia iza zany ny handray antsika mazava ho azy Jesosy Kristy ary efa miandry antsika ao amin'ireo fitoerana maro izay nataony ho an'ny tsirairay avy fa anjarantsika fotsiny manapa-kevitra hoe izay rehetra mino azy no hanana ny fiainana mandrakizay hoy ny tenin'Andriamanitra dia anjarantsika no mamaritra an'izany misy mpanoratra vehivavy kristiana anankiray koa nanoratra ao amin'ny boky anankiray izay nosoratany manao hoe ny tena sambarana dia izao ny zavatra lazainy rano makasika an'ity Jesosy Kristy zanaka lahy tokan'Andriamanitra izay nanaiky isolo ny fahotantsika ity hoe maty ny solo antsika izy ary izao dia manaiky hitondra ny fahotantsika sy hanome antsika ny fahamarinany dia izao ny antsony hoe raha omenao azy ny tenanao raha manaiky azy ho mpamonjy anao ianao dia isaina ho marina ianao noho ny alalany na dia efa ratsy fanahy azy ny toetra Kristy mantsy no ny solo ny toetra anao ary ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra ianao toy ilay tsy nanotiany akory dia izany ny voalazany ka raha ratsy ary izao fiainana izao na ianao ary no efa indro nandany tompo ilay filazan'ilay mpitoro ny filazany tsara teo aloha teo na inona ny lasanao raha ohatra ka omenao azy ny tenanao ary manaiky azy ho mpamonjy anao ianao dia Jesosy Kristy le nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy antsika ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra izay nafony ho an'ity izao tontolo izao ity mba ho famonjena ity izao tontolo izao ity dia ny toetra Kristy no isolo ny toetranao ary indro ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra toy ilay tsy nanota akory ka raha antongotra ny andro ry namako raha miantso Andriamanitra hoe mody dia manapa-kevitra isika hody iza ny handray antsika Jesosy Kristy no efa manomana ny fitoerana ary handray antsika andeha hatolotra azy ny tenantsika andeha hoekena sy raisina izy ho mpamonjy ny tenantsika dia mba hoekena eo anatrehan'Andriamanitra isika dia ho voaraisoma tsara any amin'ireo fitoerana maro izay nomanin'Andriamanitra sy ho anao ho an'izay rehetra mino azy ka hanana fiainana feno fiadanana mandrakizay manahoana ny zavatra hiainanao amin'izao fotoana izao ry namako hatraizany alalan'ny fahoriana izay mingidi-piainana tsapanao amin'ny fiainanao ao efa izay mihitsy le vanim-potoana misy atsika araka ny lazaiko tery aloha tery dia hoe angamba dia efa hiara hiaina amin'izao tsisy fitsarany intsony isika fa ny miaina miaraka amin'izy ny anarana ary izany indrindra koa ny fampaherezantsika hoe raha efa ratsy izao fiainana izao tsy izao akory ny farany zavatra rehetra fa akaiky ny andro kely sisa antongotra ny fotoana ody isika dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary any amin'ny fonenany iray izay misy fiadanana fitoerana maro efa omanin'i Kristy ho an'ny tsirairay avy amintsika ka na dia hoe fahafatesana ary mafy indrindra amin'ny zanak'olombelona izany misaraka manaina izany mafy indrindra amin'ny zanak'olombelona izany hoe ny olona akaiky ny fonao dia indro
tsy afaka ilazanao intsony fa tianao izy ny olona izay niara-nyrihary taminao dia indro fa tsy eo intsony fahatsiarovana sisa ary indraindray ary tsy tadidy akory fa mafy ary ny fahatsiarovana mitondra lahelo no tena be ao amin'ny fiainanao na dia indro ary fa toa efa hoe tonga ny atokantrano tsirairay avy izany tsy hoe sanatria hamofotamandro ho an'izay mety amintsika tsirairay avy miaraka amin'ny manaraka an'izao fandaran'izao ka hoe voaingana no nydona-pahoriana fa na izaho izay miresaka aminao ary dia vo tamin'ity volana aprily ity nonody mandry ihany koa ny reniko ary mafy ny fisarahana manaina mafy ny fahoriana entin'le izy fa na ratsy toy izany ary ny fiainana amin'izao fotoana izao araky ny resantsika eo amin'ny tambajotra tserasera dia indro to maneho sary maneho famantarana ny rehetra fa nydona-pahoriana amin'ny sary labozia sy sary hoe loko maintimainty moa ny tena fanehoana azy misy ary namana tamin'iny herinandro lasiny dia nanoratra mihitsy fa hoe misy namana no tsy tazatazana fotoana vitsy fotsiny kay efa lavon'ny covid le namany efa 12 andro melohany nahitany an'izay hoe tsy tanitsony izay le namany ary amin'ny tambajotra tserasera dia ranomaso ny betsaka asehoan'ny olona sarina labozia sy maintimainty ny asehoan'ny olona satria ohatry ny hoe nytokantrano rehetra izany no efa misy fahoriana sy fahafatesana fa na eo ary izany rehetrarehetra izany na dia misy alahelo ary hoentin'izany antsika satria ny fisarahana tsy maintsy misy alahelo ary ny malahelo kory tsy manota fa zao kosa andeha tsy anaiko ampitandrehana izany isika andeha tsy tanondroka hijery an'izany fahoriana amin'ity tany ity izany isika fa hiandrandra satria izany andray antsika antomotra mantsy ny andro dia ody isika dia izany andray antsika Kristy efa manomana fitoerana maro ho amin'ny tsirairay avy amintsika dia andeha izany no ampiorenana ny fanantenantsika fa arak'ilay jao natoko fatelo andiny faina ambiny folo izay efa haintsika loatra dia toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ka mino azy fa ianao ry namako sa mino an'i Kristy ianao koa asaiko ampiorina ny finoana ao amin'i Kristy fa izay rehetra mino azy no anana ny fiainana mandrakizay farany misy teny nosoratan'ilay mpanoratra vehivavy kristianina ihany amin'ny lahatsoratra anankiray izay nosoratany manao hoe manoloana n'izany fahoriana rehetra izay tao mampivongivon-doha mampitanondrika milonjehitra mihitsy ny tavany maro ary ny fiainana mihitsy ny to indro ohatry ny voasarona voaly maintimainty izany dia andeha ho izy andeha andraindraina ny masontsika andeha hijery ilay varavaran'ny lanitra izay indro efa hiposahany fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tavan'i Jesosy Kristy izay mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny lalan'izy hoy ny Hebreo 7:7 tapany voalohany ka amin'izao fiainana izao ry namako andeha andraindraina ny masontsika andeha ny varavaran'ny lanitra izay hiposahan'ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra satria kely sisa antomotra ny andro kely sisa dia ho any amin'ilay fonenana efa amboarin'i Kristy ho asy ho anao izasy ianao fa zao ihany ny aza tonina hoe izay rehetra mino azy no anana n'izany fiainana izany ary izay manaiky azy manolotra ny tenany ho azy ka manaiky azy ho mpamonjiny no ekeny eo anatrehan'Andriamanitra ary ho raisina ampifaliana any amin'izany fonenana mandrakizay izany ka andeha izany fanantenana avy amin'Andriamanitra ilay manomana ny toerana tsy voafetra hoe ianona sy anona ihany tsy hoe vitsy ka ohatry ny sanatria amin'izao fotoana hoe tsy ampy ny toeram-pitsaboana ho an'ny marary fa ny any dia fitoerana maro ary tsy fitoerana fahoriana ohatry ny atintsony ka vao miditra ny toeram-pitsaboana ianao dia kivo satria indro olona marary maro no ao fa ny any fiainana feno fiadanana dia andeha iomanana fa kely sisa antomotra ny andro andeha ekena Kristy andeha hiantsampy aminy ka izy ihany no avelanjaka amin'ny fiainantsika satria izy no efa nafoin'Andriamanitra ary nanaiky ho faty isolo atsika dia Kristy ilay feno fitiavana nanaiky nanao ny lanitra ka tonga tety niaritra ny fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana mba ho soanao andeha ekena Kristy andraindraina ny fotoana izay kely sisa ary andraisany atsika raha ody any amin'ny fiainana mandrakizay irinao ve izany tianao ve ny mba ahatsapa hoe miamaiva n'izany fahoriako izany marary aloatra ny fahoriana amin'izao fiainana izao kanefa manana fanantenana dia mitraka ihany mba irinao ve ny anana n'izany fahatsapan'izany Kristy ny mahay an'izany Kristy miasa ao am-po no afaka manome an'izany fiadanam-po izany ka amin'ity arefitry namako
ekeo indray Kristy raiso izy ny tanany feno fitiavana no atolony ianao ekeo ary raiso fa fiadanam-po no tia ny ainanao ary fanantenana no tia ny anananao dia fiainana mandrakizay no manino anao dia hivavaka isika isaotra ny Kristiny amin'izany fitiavany sy ny fanantenana omeny indrindra ny fanomana ny toerana ao antsika izany fa indrindra koa angataka aminy mba hampiorina ny finoantsika aminy ka izy no hiasa ty anatintsika ao anatin'izany hivavaka isika ary namako. Andriamanitra rainay ataonay ahoana moa tsy hidera ny anaranao eny fa na dia hoe mampitanondrika anay ary ny fahoriana amin'ity tany ity ianao kosa dia tsy mitsahatra maneho aminay ny fitiavanao anay ny ahafahanay miantso sy miantehitra aminao ankehitriny ny ahafahanay miantoraka sy mangataka aminao ny fanirianay ankehitriny dia efa fahasoavanao lehibe tsy hoe ainay vidiana ka isaoranay ny anaranao misaotra anao ny amin'ny teninao misaotra anao ny amin'ny fonenana omaninao misaotra anao ny amin'ny fanantenana izay omenao anay ny angatahanay ary amin'ity hariva ity dia ampioren'ny finoana ao anatinay tsirairay avy Jesosy malala midira an'ity amponay midira koa amin'ny ankonana tsirairay avy ary manjaka amin'ny fiainanay mba hanananay fiadanana na eo ary ny fahoriana tsy maintsy mianjady satria efa zany ny ainanay amin'izao vanim-potoana izao fangindray ny ankonana tsirairay avy amin'ity hariva ity Andriamanitra amaivany ny fahoriana ary ampioren'ny fanantenana fa ho any aminao izahay ody izahay dia hiaina fiainana mandrakizay fanahinao masina anao zavela hisaraka aminay amin'ny anaran'i Kristy no hivafahanay misaotra indrindra raha eo amen. Ry namako izay indray aloha ny fiarahantsika androany mbola hiaraka eto isika raha ampitso ary manasa anao mbola hiaraka eto ihany isika fa izao ny anasa tonoina hoe tianao Andriamanitra ary fikiro ny teny fikasany andeha isika hiomana ody fahatombotra ny andro mametraka ny mandra-pioana mandra-piara miresaka aminao indray samy tahin'Andriamanitra.